Eksodosy toko 20. Ny amin'ny hanendrena ny mpisorona sy izay ho fomba ny fitafiny. Ary asaovy manantona anao Arona rahalahinao mba amin'ny zanany avy amin'ny zanak'Israely mba ho mpisorona ho ahy izy, dia Arona mba amin'ny Nadaba sy Abio sy Eleazara ary Itamara zanaky Arona. Ary manaova fitafiana masina ho an'ny Arona rahalahinao ho voninahitra sy ho fahatsaran-tarehy, ary mitenena amin'izay hendry fo izay nofenoko fanampahendrena mba hanao ny fitafiany Arona hanamasinana azy ho mpisorona ho ahy. Ary izao no fitafiana izay ataony: sarotratra sy efoda sy akanjo ivelany sy akanjo lava tenina amboaroy sy amama ary fehikibo. Dia hanao fitafiana masina ho an'ny Arona rahalahinao izy sy ho an'ny zanany mba ho mpisorona ho ahy izy. Ary aoka haka ny volamena sy ny manga sy ny volomparasy sy ny mena ary ny rongony fotsy madinika izy. Dia aoka izy hanao ny efoda amin'ny volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voaasina, asan'ny mpanenina mahay. Aoka hisoroka roa avy amin'ny sisiny roa ampikambana azy. Ary ny fehikibo momba ny efoda izay eo amboniny ka iray aminy sady hitovy tarehy aminy, dia atao volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voaasina. Ary maka vato berila roa ka soraty eo aminy ny anaran'ny zanak'Israely, ny anarany enina amin'ny vato iray ary ny anarany enina kosa amin'ny vato iray araka ny fizokiny. Amin'ny asan'ny mpanora-bato tahaka ny fanoratana fanombokase no anoratanao ny vato roa araka ny anaran'ny zanak'Israely, ary asio randram-bolamena manodidina izy. Ary ataovy eo amin'ny soroky ny efoda ny vato roa ho vato fahatsiarovana ho an'ny zanak'Israely, ary Arona hitondra ireo anarana ireo eo anatrehan'i Jehova amin'ny sorony roa ho fahatsiarovana. Ary manaova randram-bolamena sy olam-bolamena tsara roa. Mifanolana toy ny tady no anaovanao ireo. Ary ataonao eo amin'ny randram-bolamena ireo olam-bolamena toy ny tady ireo. Ary manaova sarotratra fitsarana, ka asan'ny mpanenina mahay toy ny nanaovana ny efoda no anaovanao azy. Volamena sy manga sy volomparasy sy mena ary rongony fotsy madinika voasina no anaovanao azy. Ho efajoro miforotra roa izy, ary ho iray injay avy ny lafiny efatra. Ary asio vato alatsaka antranontranony izy, dia vato efatra andalana. Ny andalany voalohany dia karnelia sy topaza ary emeralda, ary ny andalana faharoa dia robina sy safira ary oniksa, ary ny andalana fahatelo dia opala sy agata ary ametista, ary ny andalana fahaefatra dia krisolita sy berila ary jaspe, ary asio randram-bolamena ny fitoerany avy. Ary ny vato dia alaharo araka ny anaran'ny zanak'Israely, dia 12 araka ny anarany, ary hisoratra toy ny amin'ny fanombokase ho amin'ny firenena 12 araka ny anarany avy. Ary eo amin'ny sarotratra asio olam-bolamena tsara mifanolana toy ny tady. Ary manaova vavavolamena roa ho eo amin'ny sarotratra, ary ny vavavola roa dia ataovy eo amin'ny zorony roa ambony amin'ny sarotratra, ary ny tady volamena roa dia ataovy eo amin'ny vavavola roa izay amin'ny zorony roa ambony amin'ny sarotratra.
ary ny laniny tady roa dia ataovy eo misoroky ny efoda anoloana ary manaova vavavolamena roa ka ataovy amin'ny zorony roa ambany amin'ny sarotratra dia amin'ny sisiny anatiny izay manolotra ny efoda ary manaova vavavolamena roa koa ka ataovy eo amin'ny soroka roa amin'ny efoda dia ao ambaniny eo anoloany akaiky ny fikambanany eo ambonin'ny fehikibo momba ny efoda ary kofehy manga no amehezana ny vavavolan'ny sarotratra amin'ny vavavolan'ny efoda mba ho eo ambonin'ny fehikibo momba ny efoda ny sarotratra ka tsy ho afaka eo ary Arona hitondra ny anaran'ny zanak'Israely eo amin'ny sarotratra fitsarana manolotra ny fony raha miditra amin'ny fitoerana masina izy mba ho fahatsiarovana mandrakariva eo anatrehan'i Jehova ary ataovy eo amin'ny sarotratra fitsarana ny Orima sy ny Tomima ary anolotra ny fony Arona izany raha miditra eo anatrehan'i Jehova izy ka dia ho entiny Arona manolotra ny fony mandrakariva eo anatrehan'i Jehova ny fitsarana ny zanak'Israely ary ny akanjo ivelany misy ny efoda dia ataovy manga avokoa ary asio voziny eo afovoany ary aoka isisy ny voatenina manodidina ny voziny tahaka ny vozin'ny akanjo fiarovatratra mba tsy ahatritra azy ary asio sarina pongabendanitra manga sy volomparasy sy mena manodidina eny amin'ny morotongony ary famohamandry volamena kosa eo anelanela amin'ny manodidina dia famohamandry sy sarina pongabendanitra mifanelanelana manodidina eny amin'ny morotongotry ny akanjo ivelany ary hiakanjony Arona izany raha manao fanompompivavahana izy mba ho reny faneniny raha miditra amin'ny fitoerana masina eo anatrehan'i Jehova sy raha mivoaka izy mba tsy hahafaty azy ary manaova takela-bolamena tsara ka asio soratra eo aminy araka ny fanoratana fanombo-gase hoe hamasinina ho an'i Jehova ary asio kofehy manga izy ka ataovy eo amin'ny hamama dia eo anoloan'ny hamama no hasiana azy ary ho eo ambonin'ny handrin'ny Arona izy mba ho entiny Arona ny eloko ny zava-masina izay ho hamasininy ny zanak'Israely amin'ny fanomezany masina rehetra ary ho eo amin'ny andriny mandrakariva izany mba hankasitrahana eo anatrehan'i Jehova ny olona ary ny akanjo lava dia ataovy ariry madinika tenim-borohy ary manaova hamarongony fotsy madinika sy fehikibo asany mahay tenina samy hafa soratra ary manaova akanjo lava ho an'ny zanak' Arona ary manaova fehikibo ho azy ary manaova satroka boribory ho azy ho voninahitra sy ho fantsaran-tare ary ataovy amin'ny Arona rahalahinao sy ny zanany koa ireo dia manosora azy sy manokana azy ary manamasina azy mba ho mpisorona ho ahy izy ary manaova kalisaonina fohy rongony fotsy ho azy hanarona ny fitanjahany hatramin'ny valahany ka hatramin'ny feny no isy azy ary akanjony Arona sy ny zanany ireo raha miditra amin'ny tranolay fiaonana izy na manakaiky ny alitara hanao fanompompivavahana eo amin'ny fitoerana masina mba tsy ahazony eloka hahafaty azy ho lalàna mandrakizay aminy sy amin'ny taranany mandimby azy izany